Fa izy kosa ny fijoroana vavolombelona ho ataon'ny Soeur Fabiola eny Antsahamanitra ny alahady 7 aprily ho avy izao. Soeur Fabiola moa dia ilay vehivavy voalaza fa maty nandritra ny 3 andro ary velona indray. Araka ny nambarany dia manana hafatra lehibe avy any an-danitra ho an'ny vahoaka malagasy ny tenany. Fanampanazavana ry. Manasa sika rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina mba ho tonga hamonjy fijoroana vavolombelona lehibe izay ho tontosaina ao Antsahamanitra amin'ny lahady 7 avril ho avy izao manomboka amin'ny 10 maraina. Ny zavatra atao ao dia fijoroana vavolombelona tamin'ny nanehoan'i Jesosy Kristy ny voninahiny tamiko. Za dia maty 3 alina nentin'ny tompo tany amin'ny lanitra sy ny elo, ary ny fampiresaka manokana ny makasika ny firenena sy ny fiangonana sy ny fiainam-panahy kristianina, ny toerana tokony hisy azy ara-panahy ary ny lalana mankany an-danitra. Ka manentana antsika zany mba ho tonga iaino anatrika fijoroana vavolombelona izay atao, fa fijoroana vavolombelona farany atao eto Antananarivo izany fa iran Jesosy ho any amin'ny province ny tenako. Ka manasa sika rehetra zany amin'ny 7 avril ho avy izao lahady amin'ny 10 maraina ny fotoanantsika ao Antsahamanitra amin'ny lahady ho avy izao. Ao ihany koa zany dia fijoroana vavolombelona ny atao dia fibebana ihany koa, ary minoy ianao fa vao miala ny tokantrano ianao dia mankasitraka anao Andriamanitra, satria sitrapony tompo ny anambarana ny fahamarinany amin'ny vahoaka malagasy, ary ho isy fanatrehana amin'ny fahafenonao ka ny valim-bavaka tsy azonao hatramin'izay dia ho azonao rehefa enao ny afatra ny Jesosy Kristy tenany mihitsy nanafatra ny momba anao manokana sy ny afatra tokony ataonao amin'ny maha-kristianina anao. Dia tongavy ianao zany Antsahamanitra amin'ny 7 avril ho avy izao lahady manomboka amin'ny 10 maraina ny fotoanantsika.